Salama tompoko ao amin'ny salamo fa efatra amin'ny telopolo andininy fa falo de misy ten'Andriamanitra milaza mana hoe andramaka izaho fa tsara Jehova sambatra ny olona izay mialoka aminy. Te hisarika kely fotsiny ny fisainantsika rehetra ko amin'ny tian'io ity ho anao izay mahita an'ity horonan-tsary ity mety karazan'olona lay mandafy fivavahany ianao hatramin'izay mety karazan'olona lay tsy tia fiangonana mihitsy ianao satria be da be ny mpanaratsy mpanenjika ary mmpanatsatso ny fiangonana eto amin'ity tambazotra sosialy ity ny amin'ny hoe fandanian'andro fotsiny fandaniam-potoana fotsiny fandaniam-bola fotsiny be da be ny zavatra renao angamba mahakasika ny amin'ny fivavahana za tsy sarika ny saina hoe ndana mivavaka na hoe ndana miangona fa izay areko ansainao amin'ny teny ity de tsotra ihany ndao mba hanandrana fotsiny ihany ny manandrana tsy voatery hoe inana hatramin'ny farany amin'ny fomba ahoana moa no ahafahanao mahafantatra fa marikevy ny voasary raha tsy manandrana ianao fomba ahoana moa no ahafantaranao fa mamy tantely raha tsy ninana kely na nanandrana kely ianao mety efa maro ny zavatra nataonao tsy nahitanao mbahoa tsy nahitanao vahaolana mety efa maro ngamba dokotera nataonao tamin'io aretina mahazo anao tsy nahitanao fanasitranana mety isan'irony karazany olona tratra ny depression be rony ianao satria any amin'ny tanin'olona any mandeha mila ravinahitra any amina firenekafa mikorotana amin'ny fisainanao tahaka an'izany ihany koa ny ankizy mandeha mandraty fianarana any amina firenekafa de tratra ny depression tsy hitantsony inona no atao aiza no ale tahaky ny ahoana ary no ahitana vahaolana amin'ity olana maro isan-karazany ity de izay indrindra no taomako ny fisainanao amin'ny tian'io ity ny amin'izay hoe fanandramana indray aloha ny fahatsaran'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra eto de milaza fa sambatra ozy izy ny olona izay mialoka aminy ka raha toka efa nataonao ny zavatra maro isan-karazany kanefa tsy nahitanao vahaolana tsy nahitanao tombontsoa tsy nahitanao an'izay fiadanam-posy izy zavatra katsahanao ndao mba anandrana kely indray aloha ny fiarahana amin'Andriamanitra ny fanandramana ho ao tsy midika hoe tsy maintsy laninao hatramin'ny farany indra manandrana zavatra anankiray ianao rehefa hitanao fa mangidiny azonao atao avy hatrany mandoa na tsy mihinana aniny zany efa mino fa raha vao une fois ianao ny manandrana an'izany hoe fahatsaran'Andriamanitra ny fiarahana amin'Andriamanitra zany de ahita tombontsoa tahaka an'ireo olona maro isan-karazany izay efa nahita tombontsoa ianao ka ianao mihitsy koa no ilaza indray manaraka ny amin'ny hoe za tsy hiala intsony asaiko ary ianao amin'ny tian'io ity ho anao izay tsy mbola nanandrana ndao mba handramana fa sambatra hony ny olona izay mialoka aminy samiaro tahin'Andriamanitra veloma tompoko.